Falomerabatsika indray tokolasy tokovavy tafaradalana amin'ity fandarana zany malaza ity. Androany fahatelopolo ny volana marsa 2024 larina fahavalo. Vao nomaly sika no nahatsiaro ny tolom-panafahana nataon'ireo ray aman-dreny ty tanindrazana nijoro ho an'ny avy ty Madagasikara ity. Ary samy nampiseho izay endriky ny fahatsiarovana izay ny rehetra ary mba teno fahatsiarovana amin'ny toetra ao-pony malagasy izany satria maro ireo namony ainy hiady ho an'ty Madagasikara ity. Efa nambaratsika tamin'ny fandarana farany teo ny amin'ny hoe miaiza ary aiza ho aiza ny toerana misy an'i Madagasikara ankehitriny 570 taona taoriny zay etsika ho an'ny tolom-panafahana ho an'i Madagasikara zay ny amin'ny hiverenan'ny fahaleovan-tena. Tsy tanisa intsony isika ireo lalana zay nodiavin'ireo ray aman-dreny. Ireo dingana samihafa zay nahazona ny tanjona amin'ny famerenana ny fahaleovan-tena Madagasikara. Saingy mbola tsy tena tanjona arak'ilay niriny malagasy ny tonga amin'izao fotoana izao, fa tanjona mitoetra fotsiny ihany eo amin'ny lafiny ara-taratasy, fa eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny sy ny zavatra nandrasan'ireo mpitolona dia mbola tsy tafapaka arak'izay efa nisasaran'izy ireo izany. Etsika hitondrana ny adevitra mahakasika indrindra ny fiainan'ny firenena ao anatin'izany malaza amin'izao alina izao dia ny fametrahana ny amin'ny lalan-kevitra zay napetraky ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara. Ka rehefa mandinika sy mieritreritra isika dia mbola miverina amin'ny fomba taloha ny amin'ny fananan'izy ireo tanana mibaiko sy ny fananan'izy ireo vava hiteny ny amin'izay lalana tokony hitondrana n'ity firenena ity no andalovan'ny firenena. Izany dia manamarika fa misy ireo fepetra samihafa mifandray amin'ireo fangatahana arabola zay ataon'ny fitondram-panjakana no tsy maintsy arahina fepetra ho an'ny fitondrana malagasy. Ohatra amin'ireny ohatra ny amin'ny hoe rehefa misy ny vola zay indramin'ny fitondram-panjakana malagasy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny an'ny FMI amin'ny alalan'ny FEC zany na ny Fonds élargi de crédit dia tsy maintsy misy ny fepetra mialoha na ny condition préalable ahafahana mitatana ireny vola ireny. Izany fepetra izany dia ahitana taratra fa tsy mbola manana ny fahaleovan-tena ara-pitatana mazava isika. Satria mindrana mangataka dia hialoavana fepetra ho any amin'ny mpampindrana izany kanefa ireny vola ireny dia miainga avy amin'ny arena ato anatin'ny Madagasikara ihany no mivoaka ny ivelany ka tonga ho vola mitoetra any amin'ireo firenena matanjaka. Fa rehefa mangataka mantra toa an'i Madagasikara dia miverina ty Madagasikara ireny vola ireny ary lasa azo ampiasaina indray ka misy zanany eo anatrehan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Tsy mampaninona mieritreritra izany satria mila vola isika mba hiainana, mila vola isika mba ahafahana manatanteraka ny fitsinjarana ny volam-panjakana sy ireo fampidiran-ketra sy hitazomana ny lanja amin'ny vola malagasy eo anatrehan'ireo vola vahiny tahaka ny dolara sy ny euro izany. Zany raha teo no fomba fiasany eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Fa saingy manahirina ao anatin'izy laha ifepetra mialoha dia tsy maintsy miresaka ny tontolo zay iakinandohan'ny firenena amin'ny alalan'ny solika sy ny jirama. Voafatotra zany hatreo ny firenena sy ny fanjakana. Fa ankoatra ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia tsy maintsy misy ny dialogue politika ihany koa iaonana amin'ny vondrona Europeana isa-taona ahafahana amin'ny tantaran'ireo dingana samihafa zay vita amin'ny fitondram-panjakana sy ny fomba fijerina ahafahana manatanteraka ireo programan'asa zay ny vinavinaina atao anatin'ny herintaona sy ireo lafy ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeana. Io dialogue politika io matetika no ahafahana mametraka no avy ny programa vaovao indray ka ahafahana mijery zay endriky ny famatsim-bola atao ny vondrona Europeana Madagasikara sy ny mety na tsy mahafa-po azy ireo amin'ny fomba ny ampiasana izany lela vola izany. Fa mbola teo anivon'ny vondrona Europeana ihany dia anisany nanamafy ny zava-misy teto Madagasikara izy ireo ny amin'ny hoe fanamafisana ny fahaiza-manao na ny renforcement des capacités ny teo anivon'ny ministera ny fitsarana ary nisy fanomezana fitaovana. Mbola mporofony teo anivon'ny frantsay zany
tamin'ny fanomezana reo fitaovana samyhafa ahafahana ihany ko manamafy izay endriky ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tsara tatana ary ny fanjakana tandalana izany. Reo telo ireo manko dia anisan'ny ediva ny vondrony raisam-pirenena ho an'ny firenena manitra indrindra Madagasikara. Lutte anti-corruption, bonne gouvernance, état de droit. Fa fantatry ny sihatry raisam-pirenena ohatra ny banque mondiale ihany koa zany rehetrarehetra izany ka mahatonga an'izy ireo mailo ary mametraka mandrakariva ny fanambarana zay ataony mahakasika ny fiaraha-miasa Madagasikara ny amin'ny hoe tsy maintsy jerevana ny fomba ahafahana mampandroso ny mahaolona, ny fomba ahafahana mametraka tsara ny hoe fampandrosoana tonga sy mipaka isam-batan'olona zay vo afaka mame reo programa samihafa zay vatsiny reo mpamatsy vola miara-miasa amin'ny banque mondiale tahaka ny ida ohatra izany vondrona iraisam-pirenena mpamatsy vola izany. De fantatry izy ireo fa misy ny fitantanana tsy mahomby tahaka n'izay fa niaina ny banque mondiale tamin'ny alalan'ny jirama ka nangatahany ty teo anivon'ny banque raisam-pirenena ty ny amerenany ny jirama izany lela vola izany satria tsy nandeha arak'izay tokony izy tao anatin'ny projet Bagos. Tahakan'izany ihany koa ny tenenan'izy ireo ny fomba nananganana an'ilay seranam-piaramanidina lehibe teny Ivato sy ny fiara-miasa tamin'ireo orinasa nahazo izany tsenam-barotra izany. Ny tenenany ny teo anivon'ny banque raisam-pirenena amin'ny hoe misy tsy kombakomba misy tsy faiza mitatana ary misy endrika kolikoly ao anatin'izany raharay izany ka mendrika hanaovana fanadihadiana lalina. Fa mbola izay fiarahantsika miasa amin'ny sehatra raisam-pirenena izay ihany koa nahatonga ny Amerikanina nanao fiara-miasa ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ka nanao ilay projet rindra mba hametrahana mazava tsara ny endriky ny faiza mitatana eto Madagasikara satria tsy karitra izy ireo tamin'ny alalina ny fitantanana ny gouvernemanta malagasy fa tsy mahay mitatana ny gouvernemanta malagasy. Zay tsy faiza mitatana izay dia mapana ny teo anivon'ny fanjakana Amerikanina ka nahatonga azy ireo niaraka tamin'ny ministeran'ny raharamba iny nanatanteraka lay tetika sarindra ahafahana mamatsy vola 5.10 tapitrisa $. Mifantoka indrindra amin'ny fanavaozana ara-pitsarana izany. Mifantoka ihany koa amin'ny fampitomboana ny faiza mitatana ary ny fanabeazana olom-pirenena. Mandritry ny 5 taona izany tetikasa izany. Reo rehetrarehetra resahantsika ireo de entana anaporofona fa mahafantatra ny fomba fiasan'ny fanjakana malagasy ankehitriny ny sehatra raisam-pirenena. Na io ny fifandraisana eo amin'ny firenena samy firenena, na io ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ireo mpamatsy vola amin'ny alalany teny mahazatra hoe PTF izany. Ahoana moa no tsy ahafantaran'izy ireo izany ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara isan'andro zay tsy maintsy andrenesana fa nisy fanodikodonam-bola tatsy, nisy fanodikodonam-bola teroa. Nisy raha kolokolo goavana tatsy ary misy famoahana arena tsokosoko ny voaka ny Madagasikara. Nisy ihany koa fitrandrahana tsy nahazona lalana amin'ireo arena Madagasikara satria efa voafaritry ny fiara-miasa amin'ny sehatra raisam-pirenena tsika tahaka ny CITES ohatra raha iresaka tsika amin'ireo arena ara-boajanahary arovana amin'ny firenena zay mivondrona ao anatin'izany CITES zany. Tsapany rehetra, tsapany mpampiasa vola ary tsapan'ireo mpiray ombinantoka Madagasikara na sehatra tsy miankina io zay tsy misy iarahana amin'ireo mpamatsy vola fa miara-miasa manokana amin'ny Madagasikara ny amin'ny hoe sarotra ny amezam-bola amin'ny Madagasikara satria mpitondra manao rabadango ary mpitondra sa manodikodina volam-bahoaka sy reo vola fanomezana no misy eto Madagasikara ka mahimailo ny rehetra izany. Asala na ny fahatsapana izany tranga misy izany nahatonga ny filoham-pirenena tany Manakara nandritra ny fankalazana ny 570 taona ny tolom-panafahana teto Madagasikara 7 Marsa tany Manakara ny lazany ny amin'ny hoe aoko izay ny fitiavan-tena, aoko izay ny fitiavam-pahefana, aoko izay ny fitiavam-bola. Move tsy izy mpitondra fanjakana ihany no resahana eo anatin'izany kabarin'izany. Move tsy ny mpitondra fanjakana izay anisany roy izany raha-pitsarana amin'izao fotoan'izao ka mitandahatra eo anivon'ny fitsarana avo ho an'ireo mpitompona ndraiky mpanjakana zay iaran'izany fanenjehana amin'ny alalan'ny lalàn'ny fitsarana avo izany. Fa move tsy ireo mpitondra fanjakana namany filohan'ny repoblika ihany ao anatin'izany système zay eraha mitatana an'ireo orinasa sy ireo programa samihafa sy ireo projet samihafa zay miankina amin'ny fanjakana ary ireo organisme rattaché
zay misy karazan'olona voaresaka sy voaroroy am'izany fanodinana volam-panjakana izany tsy mahay mitatana ary manimba ny endriky ny firenena marepublikana Madagasikara sy ilay fiandrianana no voaresaka ao anatin'izany kabary zany tsy etefa mitsy any mpanohatra akory nyzany kabary zany satria ny mpanohatra dia tsy mitatana ny mpanohatra dia tsy mitondra ary ny mpanohatra tsy mikirakira ny volam-panjakana sy ireo projet samihafa na programa samihafa fa mitondra an'izay fomba fijery zay amin'ny alalan'ny arofanina na balizy entina manavitra ny fiainan'ny firenena sy manavitra ny lalandiso entin'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao ka raha taloha isika nampianarina an'izany zéro budgetine zany nany hoe fahaizana mandany ny volam-panjakana ao anatin'ny taona ray ankehitriny ampianarina indray mitatana ny volam-panjakana mba tsy ho very ary mba tsy iodina any am'izay tsy tokony iodinana zany ka ahatonga n'lay hadevitra hoe fenimpanankarena vaovao vitsivitsy ny firenena satria nomena vahana androba sy angalatra izany ao anatin'izao repoblika faefatra tapany faharoa izao mampalahelo raha ny iainan'ny malagasy am'izao fotoana izao ary tsapany rehetra tokoa ny amin'ny hoe misy irifiri-piainana zay tsy maintsy sedrainy ary lalovana fantaniana mipetraka am'izany resaka ny etintsika zany de ny amin'ny hoe hanindry mafy ny mpitondra fanjakana ve ka hikapoka latabatra eo anatrehany tsy fahaiza mitatana sy tsy fahaiza mitondra ny mpamatsy vola sy ny firenena zay mifandray a Madagasikara ka rehefa manindry mafy de hitondra ny heviny eo anatrehany ny fiaonana na de manana ny fahaleovatena sy manana an'izany hoe fiandriany an'izany ary ny firenena ka sahiteny sy hijoro ny amin'ny hoe mpitondra mpangalatra mpitondra manao zay fahantrano ny vahoaka miopampan'izay no misy eto Madagasikara rehefa zany manko no mitranga any amin'ny firenena rehetra zay nandalovan'ireo mpamatsy vola sy ny arahan'izy ireo miasa ary ireo firenena zay mifandray am'ireny firenena ireny de efa misy fanjakana efa madiva ho tapitra ny tantarana ny fahasahin'ny banky mondial amin'ny teny sy mampamerim-bola anjava-misy eo anatin'ny jirama de efa singa ahafantarana izany tahaka izany ny renforcement des capacités atao vonina européenne tahaka izany ihany koa ny famezana am'izay tolotra tetika sarindra ataon'ny fanjakana amerikana zay de efa fahafantarana zany fa tsy afaka hitantana itsony ny mpitondra fa tsy maintsy tatanina mba hahafahana mitondra ny volam-bahoaka sy ny fiainan'ny firenena amin'ny lalana tokony alehany mba tsy hopotika sy tsy enjerany akady tsy sitraky ny rehetra manko raha ohatra ka miara-mienjerany akady miaraka amin'ny mpitondra ny vahoaka aleo lavitra ho ny rehetra ny mpitondra mienjera fa ny vahoaka mba mbola eo amin'ny toerana zay misy azy mba afaka manarina zay tokony arenina ny taratrita maso aloha hatreto de mpitondra mafisofina mpitondra be marenina ary mpitondra mini mikipy tsy mahita ny fahorim-bahoaka misy eto fa miezaka ny manamary-tena ka ny zavatra ataony no vesatra ho an'ny fiarahamonina satria lavitra am'izay iaina ny vahoaka isan'andro san'andro ny fomba fijeriny zany mpitondra fanjakana izany kanefa ny sehatra iraisam-pirenena de mahatsapa mahita ary miaina izany maro amin'izy ireo manko no manana ndraikitra eto Madagasikara maro amin'izy ireo ihany koa no manao ny iraka zay fanombanana am'ireo tetikasa irahana Madagasikara no zany tsy atory ny foto-drafitrasa potika tsy atory ny foto-drafitrasa lokona amin'ny lokon'ny UEM izy ireo ary tsy atory ny foto-drafitrasa zay tsy mandeha araky ny tokony izy araky ny fampiasam-bola zay omen'ireo vondrony raisam-pirenena de mifanao tatitra any an-toerana misy azy ary mifampiresaka am'ireo vondrona manam-pahaizana samihafa ary ireo manam-pahaizana vitsivitsy ihany koa eto Madagasikara sy ireo olona manana ndraikitra ka afaka iresahana ny amin'ny fitantanana tsy mahomby amin'ny Madagasikara ireny rehetra ireny no miangona rehefa avy eo ho tonga hery lehibe ka ahafahana milaza mitondra fanjakana fa tsy araky ny lalàna tsy araky ny tokony izy ny fomba ny tantanana ny firenena ka azo andraisana fanapahan-kevitra satria ao anatin'ny fepetra mamono vahoaka manimba ary mandroba ny arem-pirenena izany rehetrarehetra izany mino isika fa ny fihetsika ataon'ireo mpampiasa vola zay mifeny tontolo ara-toekaren'ny Madagasikara dia mahafantatra tsara fa manara-maso miaraka amin'ny vahoaka malagasy ireo PTF izany sy ireo firenena dehibe zay tsy hanary amin'ny Madagasikara ao anatin'izao fahavoazana sy fahampitena izao
fa ndrindrehetra araka zany ny amin'ny hoe manana amin'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara saingy kosa tsy olon'olona irery fa mba ho ampino ireo sehatra irehetra iraisam-pirenena satria tsy araka enjey raha mpitondra any akadina vahoaka fa hitoetra ao anatin'ny toerana marina tsara mba hahafahany manarina sy mijery an'ireo taranaka any aoriana. Zany zava-misy zany malaza manome fotoanantsika indray itenako amin'ny zoma amin'ny fotoana mahazatra ary ny famerenana isa-maraina mialohan'ny fandarina miara-manonja amin'ny fahitalavitra. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.